fanamariana sy fankalazana ny valo martsa izay andro iraisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy dia i Tomasina voalohany no voasafidy hampihatramin'ny fankalazana tamin'ity taona 2024 ity. Ny fankalazana dia teo ambany fitarindramatoa Mialy Rajoelina vadin'ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina izay renim-piainy malagasy ary notronin'ireo tompon'andraikitra eto amin'ny firenena isan-tsokajiny dia ny fanentanana tamin'ity taon'ity moa no hoe vehivavy miarina sy miray hina firenena mandroso. Nanome lanja ny asan'ny vehivavy sy naneho fahavonona tanteraka hiaro ny zon'ny vehivavy moa i Ramatoa Mialy Rajoelina nandritra ny fandraisan'ny fitenenana. Lahara-pahamehana ny fampivoarana amin'ny vehivavy amin'ny fanatanterahana ireo tetikasy, ahafahany miarina, ahafahany mahaleo tena, ahafahany mitondra anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena. Raha tiana ho tanteraka izany dia ilaina ny firaisantsika vehivavy ko andao isika hifanome tanana sy hifampisotona miakatra. Nandray anjara mavitrika tamin'ny fankalazana ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana izay notarin-dramatoa Ratoiarjaona Sizelin vadin'ny Ministra ny Fambolena sy ny Fiompiana. Nandritra ny fankalazana dia nisy ny filatroan'ireo vehivavy izay notanterahina teo amin'ny kianja mirahina sy mifankatia Miami. Nandray anjara tamin'izany vehivavy teo anivon'ny fitalehavam-paritry ny Fambolena sy ny Fiompiana Antsinanana. Nisy ihany koa ny varotra fampiratiana izay notanterahana manoloana ny lapan'ny tanàna ny 9, ny 7 ary ny 8 martsa izay niarahana tamin'ireo tantsana azo tohana avy amin'ny fandarana asa Formaprod sy ny tetikasa Papri izay samy eo ambany fiahian'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana. Amin'izao hetsika izao moa dia nentina hampahafantarana ireo asa izay tanterahan'ny ministera mba hatongavana amin'ny tanjona dia ny fahavitantena ara-tsakafo izany ny fananana ny velon-tenan'ny tsirairay avy no nananganana n'ity trano efa ity izay ampahafantarana an'ireo asa dia ny fanohanana amin'ny fanapariana ireo teknika, ny fizarana ireo anampamokarana ary indrindra ny fizarana fahaiza-manao na manao ahoana ny fiampiainany sy ataontsika hoe faripahaizan'ireo tanora sy mpamokatra vehivavy malagasy. Anisan'izany moa ny fomba fiasa anankiray antsoina hoe galsa izay iarahana amin'ny fida. Entina indrindra izy io hamaritan'ireo vehivavy izay tsy mahay mamaky teny sy manoratra vina ary ihany koa mamaritra ireo asa mba hatongavany amin'izay vina izay. Nanamafy ny filoham-pirenena fa hiezaka hanakaiky ny tatitsany fitondram-panjakana ary hanome lanja ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny asa. Anampy anareo sy anao ny ezaka rehetra mba aleo teny sy hizaka teny eo amin'ny sehatra maro ny fitondram-panjakana. Anisan'izany eo amin'ny fanomezana tany ahafahana mamboly sy miopy ary ny famatsiana ara-pitaovana entina mamokatra. Eo ihany koa ny fampiofanana arak'asa toy ny fanjairana, ny asa tanana, ny fikirakirana ny teknôlôjia sy ireo asa maro isan-karazana. Aoriana ny fiofanana zay omena sy ao ataonareo dia ovatsiana fitaovana daholo ireo navitan'izany fiofanan'izany mba ahafanareo miditra rehetrany amin'ny sehatry ny asa sy ny fampananan'asa ary indrindra eo amin'ny fandrarana. Farany eto Madagasikara manokana dia sahako ny milaza fa efa misy dingana lehibe natao sy mbola ho ataontsika amin'ny fanomezana sehatra sy ny fanampiana hoentina ampivoarana ny vehivavy. Nanamarika izany dia zanak'akoho miisa 2 vitamina koray baoritra ary sakafo-n'akoho 30 gony avy amin'ny Ramatoa Mialy Rajoelina no natolotry ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ireo fikambanam-behivavy miisa 200 izay efa nahazo fampiofanana. Nanatrika ny vehivavy izay nandalo fiofanana misy eo amin'ny 200 eo zareo nozaraina tohana tato amin'ny lapan'ny tanàna dia misy mananteny izahay fa hitombo zato eny reny fanampiana nomena azy reny ary zareo dia vorona anatanteraka ny fiofanana ny ratoviny zany ampitombo ny zavatra nomena azy ahafahany mihoatra eo amin'ny fiainana andavanandro
amatsiny ny ankohonany rehefa lehibe sy mitombo ireo ahafahany manatanteraka tsara zany amin'ny fahavitanterany ara-tsakafo. Faly misaotra betsaka anareo izay mpitondra fanjakana amin'ny fanomezana izay atao fa vonona izahay mpiatra sy amin'ny tombony fiarina izay efa misy aminay.